manombana hatrany amin'ny €100 mandritry ny alina iray ny mpivaroteny ao amin'ireny tambazotra sosialy ireny efa mahazo vahana eto amintsika izany. Farabe voalohany tao aorian'ny taona 2007 Tantsahanarivo novory tao Ambatomena Antsirabe nanokatra izany fampandrosoana ny tambanivohitra ny tanjony hoy ny praiminisitra lefitra Ajo Andriananarivelo. Nivoaka ihany ny fanadinana BEPC ho an'ny Sabotsynameny. Misokatra hatramin'ny rampitso ny ofisin'ny bakalorea Akatso akana ny convocation. Mpianatra anjatony maro no nangatapitahiana teny amin'ny Victoire Rasoamanarivo androany. Tonga sao tao anatin'ny fampahalalam-baovao tomboky lasy tomboky vavy ampanajana no hiara-bananao sy hanasananao anaraka izany hatramin'ny farany ampahafantaranao ety am-piandohana fa manambahiny ny fampahalalam-baovao amin'ity anio ity tsy izany fa Andriamatoa ary Nevra Samuel izay filoha nasionaly ny antoko DHD Madagasikara iresaka amintsika ny mahakasika ny fanakatony na hainao manjery eto Madagasikara sy ny politika amin'ny ankapobeny. Lafim-baovao ara-politika avy hatrany anomboantsika ny fampahalalam-baovao anio. Vaovao mafana voaray minitra vitsy mialohan'ny fampahalalam-baovao namoaka didim-pitsarana vaovao momba ny lisitra ireo kandida ny eo anivon'ny CES tamin'ity hariva ity rehefa nandrasan'ny mpanao gazety nandritra ny tontolo andro. Nivoaka tamin'izany ao anatin'ny andininy faha-efatra amin'ny didim-pitsarana io fa nofoanina ny mahakandida n'Andriamatoa isany Andry Rajoelina, Lalao Ravalomanana ary Didier Ratsiraka. Ao amin'ny andininy faha-dimy indray nofoanana ihany koa ny mahakandida ny Nirato Ravalomanana, Kolo Roland Roger, Jules Etienne, Emara Solvoangy ary Rakotomalala Fleury Marcel. Kandida folo izany no nesorin'ny CES tsy ao anaty lisitra intsony. Ny raiky amby 30 kandida sisa no tavela. Voalohany amin'izany miazona ny laharana voalohany ny kandida Ajo Andriananarivelo ary faharaiky amby 30 farany kosa ny kandida Edgar Zafindrava. Lafim-baovao hafa kosa indray fikarakarana vatana mahasarika ny maro amin'izao fotoana izao ny fikarakarana anio amin'ny ankapobeny na ny lahy na ny vavy dia samy voasarika amin'ny avokoa raha toa ka asan'ny vehivavy izy io any amin'ireny trano lehibe fikarakarana ireny, ny lehilahy kosa no tena betsaka mpanao azy eny an-dalambe fa fahasamihafana iray hafa ihany koa ny elan'elam-by dia amin'ireny trano sy eny an-dalambe fanadihadiana. Eny Analakely ka hatreny Anosy, an-dalambe sy anelakelan-trano, mitsitokotoko etsy sy eroa ny mpivarotra vernis. Misy ireo olona misafidy mikarakara rerin'ny tanany antony mampandeha ny tsenan'ny vernis eny an-dalana eny. Ny zavatra tena mandeha amin'ireo zany le vernis stylo dia le dissolvant dia le vernis mitokana fa tsy stylo. Misy na olon-tsotra na le mpanosa samy mividy daholo. Amin'ny ankapobeny vita sinoa avokoa ireo fitaovana fikojakojana ny ho amidy eny an-dalambe. $500 ka hatramin'ny $550 ny iray. Ireo izay tsy manana fotoana na tsy mahay mikirakira ny fitaovana kosa dia misafidy ny ampanositra izany eny an-tsena. Vita aingana, mora ary mahafa-po ny mpanjifa. Mba mahafinaritra fotsiny mba mikarakara vatana. Ianao ve misy budget manokana fanaovanao kosa? Rehefa manana fahafahana fotsiny dia manao fa tsy voatery. Ny sarisary amin'ny ho no tena lamaody eny an-dalambe eny. Misy ireo manao izany ho fivelomana. Tsy lafo fa $500 ny manao ny tanan'ny olona iray. Fa efa trady ny rabe indrindra dia voapetaka ny vernis. Mandray olona mihoatra ny 20 ny mpanositra vernis iray ao anatin'ny indray andro. Vao meo mampitombo le izy na vidy produire izy dia vao meo mitombo le mpanao an'le izy satria ny ankabeazany zany tsy mahavita an'le dessin. Mila fahaizana manokana ve mpampianatra? Ie, mila manokana. Ianao mianatra sa nampianatra? Tsy nianatra tsika, tsy nianatra fa nampianatena dia mijery boky. Dia ho an'le hoe manao an'le izy misy hoe couche tsy maintsy atao aminazy? Arakaraka le couleur le izy. Hoe deuxième couleur raha manifinify le couleur dia deuxième ny atao fa raha simple le izy dia tonga dia mivoaka. Araka ny fanazavan'ny olona nianatra manokana ity taranja ity, misy akony eo amin'ny fahasalaman'ny ho ny fitaovana tsy azo antoka ampiasaina amin'izy ireny. Ny kalitaon'ny vernis izay ampiasaina ihany koa dia mikanto betsaka eo amin'ny hatsaran'ny asa tanana atao. Tiramikôzy ny hoan'le olona dia lasa mamety tasy ohatran'ny mavomavo marron mainty zany le ho avy eo. Dia lasa mandoka an'le ho zany manimba an'le hoditry le ho ao ambanin'ny le liana ongle le izy. Dia avy eo mitarika
tarika fiaingan'le ho zany avy eo miainga le ho avy eo. Ny fiheverana fa tsara kokoa ny vokatra rehefa ny manam-pahaizana manokana no mandray an-tanana no antony mahatonga ny olona irona amin'ny trano fikarakarana vatana anamboatra ny tanana sy ny ho. Amin'ny trano natokana hikarakarana vatana misy dingana maro mialohan'ny fametrahana ny verni, mandany ora iray eo ny fanaovana izany amin'ny salon iray. Manodidina 5,4 ariary kosa ny fanaovana izany. Tiako be zany le rehefa manao massage zany dia décontractant be le izy dia mahafinaritra na koa za mahita an'ilay tanako impeccable, vita tsara, bien limé, bien verni. Ireo olona efa zatra mikarakara ny tanany any amin'ireny sehatra avolenta ireny efa fahazarana ny manao izany. Miovaova arakaraky ny ilain'ny olona azy ny fikarakarana ny tanana, indray mandeha isan-kerinandro no matetika fanaovana izany. Vita omaly ny conclave nataon'ireo solitena 3 avy amin'ny mouvance 4 andiniana ny fivoahana amin'ny krizy. Amin'ny 20 aogositra izao no atolotra ny FFKM antsoakevitra izay fantatra fa mbola omena ihany koa ireo lehibe ny mouvance ataon'izy ireo sonia. Fanadiadina. Tonga tamin'ny famoahana volavolakevitra hikatsahana ny filaminana eto amin'ny tany sy ny fanjakana ireo solitena ny akolafy 4 niaraka tamin'ny FFKM rehefa nivorona nandritra ny atelona teto vohipiraisana. Tsika zany araka n'le voalaza to tsy dia volagnina eto daholo zany ny zavatra agnatin'le convention de paix fa rehefa mapetraka le sommet les 4 chefs d'état zay ilamina ho azy zany élection zany fa tsisy élection atao zany an-katimini na alavavita. Indrindrandrindra hoe no atongavana amin'ny fifidianana izay no tanjona ary misy ireo dingana izay atongavantsika amin'izany zany mametraka fifidianana izay ekeny rehetra mba tsisy tsony lay hoe crise post électorale na hoe rehefa avy eo dia sy mamy ifanenjika na mety ifandrirarira amin'ny zavatra sy ny fanekena. Lalana idirana any amin'ny démocratie zay ny garantitsady aminay ka zay zany isan'ny fifidianana anisan'ny anankiray amin'izay. Tsy fantatra mazava izay tena votoantony eo antsoina hoe convention de paix io, izany hoe mijanona ho tsiambaratelo ny andinindininy. Voalaza ao ve ny fodindra valomanana sa tsia? Re kosa fa manodidina ny ampionana ireo filoham-pirenena 3 teo aloha miaraka amin'ny filohan'ny teteza mita ankehitriny no isan'ny hevitra noiraketina tamin'izany. Fa ny résultat hitanay ary tsapanay dia ny fifakazahoan'ireo olona niarany volo teto afaka namoakevitra, afaka name feikevitra hitambara zavatra lehibe sady sarotra zay zavatra zay ary atao dingana ngeza be ataotsika eto amin'ny firenena amin'ny firosoantsika amin'ny fananana firenena milamina afahantsika miroso amin'izay zavatra rehetra taky ny filaminana sy ny fitondrana araka ny demokrasia izay vitan'ny reto izay ny volo teto ireto. Mbola miandrano sy nian'ireo lehibe ny akolafy 4 ity volavolakevitra ity ka miainga amin'izay ny ahafahany dinika mitoy aorianao. Raha miankina amin'io ihany koa no ahafahana manarina faran'izay aingana ny fiainam-pirenena, anao ahoana ny anjara toeran'ireo akolafy-kerina vondrona politika hafa, tahaka ireo nanao sy ny tondrozotra ohatra. Mety mba hanaiky hampandefitra ny ampipo ny ampitovy hevitra ve amin'ity indray mitoraka ity izy efatra amin'ny raha mianaka. Tantara mitoy. Ny fanontaniana mipetraka moa izany dia ny hoe inona no mety mbola ho lanjan'ireny rehetra ireny taorian'ny lisitra ny kandida vaovao navoakan'ny CES androany izay heverina fa hanova tanteraka ny raharaha politika eto amintsika manomboka izao. Araka ny efa nampahafantaranao tany amin'ny fiandohan'ny fampahalalam-baovao dia manambahitsika androany tsy izany fa Andriamatoa ary Naivra Samuel izay filohan'ny antoko DHD Madagasikara iresaka amintsika ny heviny momba ity raharaha ny KOLO TV sy ny KOLO FM ity. Miaraba tompoko. Faly miaraba ny KOLO TV miarabanao ary manara-piaino any koa. Ny malaza moa amin'izao fotoana izao dia ny fikasana anidiny ianao manjery KOLO TV sy KOLO FM afaka mitondra ny hevitra ao ianao mahakasika izay. Ny antoko DHD Madagasikara satria izay nisy loko teny eto dia tsy mametraka resaka hoe radio KOLO TV fotsiny satria problème olana lehibe amin'ny ankapobeny ny fanelezana hevitra na fampitam-baovao eto amin'ny firenena misy antsika. Ary raha mahalala fa na ny lalàna amin'ny fiainana toko politika azy izay vao navozona na tsaraina teto amin'ny fiainana misy antsika ity dia nanambara tsara fa anisan'ny zava-dehibe ao anatin'izany ny atao hoe fampianarana, fitaizana, éducation citoyenne, éducation civique ho an'ny fiarahamonina, azo ny manana fitondran-tena, azo ny manitsy ny fomba fijeriny,
azony manelevitra sy namanontolo misy eto firenena misy antsika eto. Isika koa mahalala ary averiny antoko ty azy Madagasikara fa fifaninana-kevitra maro misy eto amin'ny firenena izay ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny no iarany no tompony mety fanapa-kevitra amin'ny fandehanjavatra rehetra manontolo ihany koa zany. Zahay antoko ty azy ty Madagasikara dia namerimerina hatrany foana fa raha tiana ny isian'ny fivelarana na famezana vana ny fiarahamonina eto amin'ny firenena misy antsika dia tsy misy afa-tsy fampiakarana ny adevitra ny débat politika ho avo karazana ho ambonimbony kokoa miala ny fihetsepo sy ny fitiavana-tena madinidinika ananany sasany ka aminay dia tsotra ny fandehan'le izy zany arany tokony velarina ary tokony aprisina ny fisian'ny aina manjery na fampitam-baovao na fitaizana maro isan-karazany hitatra ary isokatra ho an'ny rehetra mba azona manao an'izany araka ny tokony ho izy tsy maninona na mifaninana ny rehetra ao anatin'izany tsy maninona raha ohatra ka hoe adievitra lalina tsy tovizany fomba fijery ao anatin'izany fa ny zava-dehibe mampivoatra ny fiarahamonina zany ary mampivoatra ny fiainan'ny fitantanana ny rahampirenena misy eto amintsika eto ihany koa. Eny ary tompoka araky ny efa rentsika eto anatin'ny fambalalamba-baovao teo ihany koa moa dia nisy ny lisitra vaovao navoakan'ny CES izay misy ireo kandida raiky amby 30 zany zany no sisa tavelo ao anatin'io lisitra io. Inona ny tokony ho dingana ho arahantsika ary amin'izao fotoana izao mba hirosoana any amin'ny fifidianana? Ny fifidianana araka ny teniny antoko ty azy ty Madagasikara dia marina fa anisan'ny ray amin'ny vahaolana azo amin'ny vahafianan'ny fiarahamonina misy eto. Ny fanontaniana petraka ho an'ny antoko ty azy ty Madagasikara fotsiny amin'izao fotoana andro dia ny hoe mifanaraka ny vanim-potoana sy ny zava-misy takin'ny fiarahamonina sy takin'ny fifidian'ny heverin'ny olona ve ny endriky ny endrim-piarahamonina sy ny fitantanam-panjakana sy fitantanana ny endriky ny raharam-pirenena manontolo misy eto amintsika eto. Zany ny problema mipetraka. Tsy hoe resaka teknika fotsiny raha io fa resaka fitantanam-panjakana ary tsy resaka fitantanam-panjakana fotsiny fa resaka fahaizana mandinika ny endriky ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny mihitsy. Raha zany tsy voarindra ary ny ty Madagasikara efa ambolana maro ny laza fa ilaina mieparne ny sécurité humaine eto zany hoe ilaina mitandro ny miaro ary manao ny fomba rehetra iarovana ny fandriam-pahalemany fiarahamonina na amin'ny lafiny politika zany na amin'ny lafiny sosialy zany na amin'ny lafiny amin'ny endrika manontolo fandraisan'ny olona samy olona eto amin'ny firenena misy antsika ety. Ny zava-misy amin'izao fotoana andro zao dia mitaky ary mitarika any amin'ny hoe fahaizana mijery ny dikany fitanam-panjakana marina sy ny dikan'izany notion de l'état. Ny zava-misy amin'izao fotoana andro dia mamaritra ny hoe atraizany fiarahamonina ny tompona andraikitra amin'ny zavatra tiany ataony ary izy ny maso mandidy amin'ny fandehanjavatra manontolo izay misy. Ny zava-misy amin'izao fotoana andro dia ny hoe lasa lalina ny fiarahana amin'ny raisam-pirenena ary tafiditra anatin'ny tetim-panoro ny raisam-pirenena Madagasikara ao anatin'ny atao hoe géopolitika. Fifaninanana tombontsoa maro ny misy eto ary problema maro isan-karazany miseho eo amin'ny fiainan'ny fiarahamonina. Zay no mahatonga anay milaza ary mbola mafisana toko ty azy ty Madagasikara vahaolana anankiray ny rosoana io resaka fanaovana lisitra zay miseho io. Ny fanontaniana ho an'ny toko ty azy ty Madagasikara dia ny hoe avahany olana marina ve io malona ny fifangaroan'ny zavatra sy fanoherana maro isan-karazany misy eto amin'ny firenena. Tsy dia tena mbola matokony ty azy ty Madagasikara amin'ny ankapobeny. Raha tiatsika ny atongavana ny tena fifidianana marina zay no isany dia tsotra ny fandehany ameovahana ny ahazahoana metraka rafitra iadikevitra sy raha mitantana zany raha zany fa raha tsy zay sarotra ny ambeazana amin'izany. Eny ary sao ianao nanaiky nitondra ny hevitra mahakasika izay sao dia misy teny farany ary tianao atsipo any mpijery. Ny teny farany fotsiny angamba dia misaotra anareo nampiantso ary mirarisoan'ny fiarahamonina ihany koa fa ao anatin'ny fifanoherana maro isan-karazany isika ary hitanareo fa ny miakatra ambony dia ambony foana zany fifanoherana zany eto amin'ny firenena misy antsika. Zay nambarako teo manao hoe tafiditra ao anatin'ny tetim-panoroana ankapobeny tsy afa miala intsontsika misaotra raisam-pirenena mila fatongava-tsaina fanapa-kevitra entitra zany raha zany raha tiana no tafavoaka marina amin'izao zava-misy izao. Ary farany amin'ny anaran'ny antoko ty azy ty Madagasikara ary amin'ny anaran'ny tenako manokana Front National zavatra iseho rafakapitso dia mirary soa mirary fambiazana mirary fanatanterahana soa ny eo an'ireo mpianatra tanora zay analabaka rehetra manontolo amin'ny latsinainy hatramin'ny azoma mirary soa an'izy ireny ary aomby daholo eny na dia maro ary ny krizy ny fiainana maro isan-karazana nahirana teto amin'ny fiainana fiarahamonina misy antsika ity. Misaotra tompoko. Dia misaotra tompoko. Toizantsika ny fampahalalam-baovao eo amin'ny lafiny fampandrosoana tsena be takalona karatra andiany voalohany tao amin'ny komina Ambatomena Antsirabe 2 faritra Vakina karatra. Tsena be voalohany taorian'ny taona 770 nahafahan'ny tahatsasany teknisiana ny fanakalotra ikefa. Nanotrona ny fanombohan'izany omaly ny praiminisitra Lefitra Hajo Andriananarivelo sy ny lehibe ny faritra Vakina karatra vaovao.
3 andro ary nanomboka omaly ny foaran'ny tantsaha takalonan-karatra. Andiany voalohany natao tao amin'ny commune Ambatomena Antsirabe 2 faritra Vakinankaratra. Fotoana voalohany nahavorin'ny tantsahana rivony maro izany taorian'ny taona 770 ka nahafahan'ireo teknisiana sy ireo tompon'andraikitra ny fampandrosoana ny fampizaratra kefa amin'ny resaka fahaiza-manao amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Raha tsika mahita moa sy mahalala fa amin'ny mahatakalonan-karatra azy zany dia ny vahoaka tantsaha rehetrarehetra ato anatin'ny faritra Vakinankaratra izay manana zavatra tiana ho ampisehoana. Ny tombony zany dia fantatry ny mpamangy sy ny mpitsidika sy tany na ny manam-pahefana sy ny vahoaka eo an-toerana indrindra ireo vokatra zany fifanankalozana traikefa na masom-boly, ireo zavatra tsy fahita amina fambolena na fiompiana sy ny zavatra maro samihafa tokony fantatry ny tantsaha amin'ny toromarika amin'ireo sapan-draharaha rehetrarehetra izay misahana n'izany asa fampandrosoana zany satria hatramin'izay ny foara dia saika any andrenivohitra foana no misy azy. Ny tantsaha no maro anisa sy antoky ny fampandrosoana ka tokony atao ho lahara-pahamehana hoy ny Praiminisitra lefitra. Nampahatsiany na be ny tanàna ambanivohitra azy teo aloha. Ny fanampiana no ilaina hoy izy fa raha ny herim-po dia manana ambiampy ny tantsaha. Isan'ny fitsinjovana azy ireo ihany koa ny fahaiza-mitantana ny volam-panjakana mba ho hita maso azy tapaitany ny ety amin'ny vahoaka ny fampiasana. Fanjakana tsy mbo mila tombony fa zay vola mirotsaka ao amin'ny fanjakana dia lanina ampadianana ny fanjakana zany hoe anatsarana ny fahampiainantsika menakavy rehetrarehetra eto Madagasikara ka zay no anjaranay amin'ny tompony andraiky mpanjakana anay ka dia manateny zay fa dia voatatana atsakasendavana izy ireo ary isika menakavy koa dia anara-maso ny fampiasana azy mba ahafahantsika menakavy mahita fa tsy verivery foana akory ny volam-panjakana. Na ao aza ny vokatra, ny lalana kosa ny tena olona ka natao sy ny androany ny fanatsarana ny lalana mampitohy atany fotsy Ambatomena ka ny ONG Centre de Formation IMO Rota no anatanteraka ny asa. Natao androany ny fanaovany sininy anatanterahany tetika sio teo amin'ny primatura lefitra misahana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany. Ny filohan'ny flankevim-pitantanan'ny CF IMO Rota izay Andriamatora ary Noso Iliam tale jeneralin'ny fampandrosoana rahateo ary ny bentanan'ny Ambatomena. Isan'ny mampiavaka an'ity commune ity ny fiompiana trondro metisy izay fampiarahana ny trondro gasy sy ny karpa ary ny besisika izay fomba tokony aparitaka fa eo ihany koa ny famokarana voankazo toy ny paoma sy ny paiso. Amin'ny taona ho avy dia any Faratsiho indray no tanterahana ny foara-takalonan-karatra ary natao teto ny famondrana ny faneva momba izany. Eo amin'ny pejy ny fampianarana kosa indray ny valy io ariva io ny fanadina-panjakana BEPC ao amin'ny fari-piadidim-pampianarana Antananarivo Avaradrano ao amin'ny fohy be mpanadinina Sabotsy Namehana 750,970 ny tahapahafahana raha ny vaovao iray izany hoe mpianatra misa 770 sy 4,000 no afaka tamin'ireo 490 nanala ity fanadinana ity. Mipetraka ny fanontaniana mahakasika ny herijikan'ireo mpianatra afaka atao Sabotsy Namehana ireo amin'ny fidirana sekonda any amin'ireo lycée Panjakana efa nivaly avokoa ny sekonda ho an'ireo fohy be mpanadinana hafa eto Antananarivo. Mbola eo amin'izay lafin'ny fampianarana izay hatrany mikorotana ny fizarana ny taratasy fiantsona na ny convocation ho an'ireo mpiadina hanala ny fanadinana baccalauréat amin'ny alatsinainy avy izao. Mbola hitorahampitso ny fisokafan'ny ofisin'ny baccalauréat eny Ankatso ho an'ireo mpianatra tsy mbola nahazo izany. Etsy ankilan'izay maro ireo mpianatra ny tonga nanakina ny fanadinana teo ampelantanin'Andriamanitra tahaka izay niseho tao amin'ny chapelle Victoire Rasoamanarivo fanadihadiny. Ny herin'ny mivavaka samy hafa ny mivavaka fotsiny any an-trano sy ny mandeha any amin'ny toerana toy itony. Samy manana ny fahareseny lahatra ny tsirairay. Fomba iray ampitomboana bebe kokoa ny tokonainy ny fanatonana ireny toerana masina heverina fa hitondra fampaherezana. Victoire Rasoamanarivo, vehivavy laika olo-tsambatra malagasy, heveriny mpianatra maro fa afaka manampy azy ireo. Nala examen amin'ny latsinainy dia mba mangataka vavaka amin'ny Victoire mba tsy tebiteby dia mba ho afaka. Amiko manokana aloha ny antony akarizako aty amin'ny renomasina Victoire Rasoamanarivo dia mba ametrahako eo ampelantanany ny examen baccalauréat izay ho ataoko manomboka ny 19, 20, 21, 22 zao dia nangatatra trano satria ny zavatra tsisy an'Andriamanitra tsisy dikany. Mba hangata-pitahiana amin'Andriamanitra Victoire Manarivo satria fanadinana tsisy an'Andriamanitra dia tsisy dikany ihany. Tsy rehefa examen rery matetika makaty fa rehefa tody fifaliana na ohatra hoe fahoriana na hoe fizy eo amin'ny fiainana na ohatra misy tsy mety eo amin'ny fiainana dia mangata-bavaka fampaherezana avy aminy.
midika ary ve izany fa misy fahagagana teraky ny fanatonana ny toerana toy itony mialohan'ny fanadinana. Mbola miankina faharesendahatry ny tsirairay ihany koa ny valin'izany. Fa endrena sy fahazavan-tsaina no angatahina amin'Andriamanitra hoy ny ray aman-dreny am-panahy. Anala CPE ny ankizy, anala BPC ny ankizy, anala bac ny ankizy. Dia le manao tezy reny koa zao hoe soutenance. Tonga midododo ato amin'ny victoire daholo izy hoe angataka hoe mba ho afaka mazava loatra fa zany no angatahany ankizy hoe angataka zavatra. Dia zay hoa mamerimberina foana hoe tsy maziny favahana fa hoe niezaka nataonao nandritra ny taona nitsofina rano hoe mba ho araka ny sitrapon'Andriamanitra no tanteraka. Nahoana nefa nahoana okany tsy ny sitrapoko no tanteraka ozy Jesosy rehefa le niady eny fa ny sitrapon'Andriamanitra. Ka zay no atoro any ankizy eo fa tsy maintsy angatahana foana moa ny fanahy masina hoe manazava atsika ao amin'ny finoantsika zany hoe izy mame fanomezana fito dia amin'itony examen to moa dia mifahendrena sy mifahazava-tsaina ny tena hoe angatahana mba hidina aminy mba fahendrena mba tsy fraude any ny examen ary mifahazava-tsaina mba ho averin'Andriamanitra amin'ny alala fanahy masina ho an-tsainy zay efa mba nianarany mafy nandritra ny taona. Firy amin'ireo kandida 520 sy 730 sy 9 alina manerana ny nosy no mahatsiaro vavaka tahaka ireto ankizy reto ho an'ity taom-pianarana ity. Ny tombo 3,000 ny mpiady ny nalabaka raha mitata amin'ny taondasy. 9 amin'ireo ny kandida vahiny, 12 taona no zandriny indrindra ary 70 taona ny zokiny indrindra. Lafim-baovao afa-kosa indray andro iraisam-pirenena ho an'ny fanampiana amin'ny maha olombelona ny andro androany. Isan'ireo ivon-toerana manampy ny zokiolona hisitraka ireo zo maha olombelona ny foyer de vie izay manana sampana roa dia ny eny Ambohimanambola sy ny eny Andraisoro. Zokiolona 570 no raisin'izy ireo an-tanana amin'ireo ivon-toerana roa ireo fanazavana avy hatrany. Amin'ny lafiny maha olona rehetra zany ny zavatra ataon'ny fikambanana ny zokiolona. Zany hoe manomboka ny fampiatranoana azy ireo ao an-trano dia famezana sakafo, famezana azy fitafiana, fitsaboana raha sendra tsy salama, fanohanana azy ireo ara-moraly, ny ara-panahy moa zany misy tompon'andraikitra ohatran'izay, fampilalaovana azy ireo ary raha sanatria misy fahafatesana dia fandevenana azy. Misy eo amin'ny 730 zany mpikarakara zany amin'izao fotoana zao ka ny 12 amin'izay zany dia mpikambana miasa bénévole mamay-poana dia ny ambiny no mpiasa ara-teknika zany mandray vola. Firy kosa le olona raisina tanana? Amin'izao fotoana zao misy eo amin'ny 770 zao zokiolona eo karakarain'ny fikambanana. Teny amin'ny ivon-toerana fanaovana asa soa teny Ambohimanambola iny ihany dia nanararoatra nanao fanadihadiana mikasika ireo be antitra nanoro-tokantrano tao anatin'ny ivon-toerana ny mpanao gazetiny KOLO TV sy ny KOLO FM. Misy mpivady 5 eny an-toerana ary ny 3 amin'izy ireo dia tao avokoa ny nifanena tamin'ny silam-panahiny ka nanoro-tokantrano izay eken'ny fiarahamonina sy ny fianakavian'izy ireo. Fanadihadiana. Tsy midika ho faran'ny fiainana ny fahatongavana amin'ny toerana fitaizana zokiolona toy izao. Teto dia voaporofo zany mpivady 3 no nahita ny anjarany teto Ambohimanambola. Naantitra raha ny fitiavana tsy mbola miala fa mbola manjoy foana. Dia neti-pitiavana dia fakaty dia niaraka zao. Ho an'ireto mpivady ireto efa taona izy ireo no niaraka. Mbola tsy nanambady raha matoa talohan'izay ary efa maty kosa ny vadin-dranga voalohany izay nipetraka teto amin'ny foyer de vie ihany koa. Efa tsy nino ny anjarany intsony bebe talohan'ny niaonany tamin'ity vadiny ity. Tsy nanantena an'izany tsoko hoe no masera. Raha fikasana dia no masera fa tsy tafiditra tata tsy fianakaviana tany Ambodifilona nampiditra anako. Mifanampy izy ireo amin'ny fiainana. Manana arenti-po, mampahosa azy raha matoa tsy maintsy miezaka mafy ny amen'ny kely tsy vitany ny vadiny. Izay raha teo no tena nahatonga ny fiarahan'izy ireo teny am-boalohany. Izy koatra manana aretina dia manana areti-po izy raha mitabataba lava dia misy kely areti-po dia safotra mihitsy dia mampalelo azy raha matoa voaloha hidirako aiky mitondra azy. Izay nahatonga alitra taminy. Samy mandray anjara amin'ny asa ao tokantrano izy roa kely. Mazoto ery ramose mamafa trano raha toka ny mampirina ny lamba ny tena angadiny ramatoa. Movatsy ireny mpivady vao kely ireny. Efa namina vinany anamasina ny fanambadiana izy reto saingy
nisy ny olana ara-taratasy izay tsy nahavitana izany. Masaitra anao mihitsy zay mariazy miara-mizotra fa tsy avy le kopie batemy satria lavitra dia izay tsy nahavitana. Fanjairana be miray no fanalan'andro any bebe izay mikiry ihany na dia efa sahirana aza mampiditra kofehy amin'ny fanjaitra. Ho an'ity vadiny kosa dia ny fambolena mangahazo no sady fialambolony no fanatanjahantena vita ho azy. Rehefa sasatra amin'ny asa andavanandro izy roa dia miara-mitsotsotra kely alohan'ny hidinana haka ny sakafo atoandro izay efa noman'ny foyer de vie ary arahan'izy ireo amin'ireo zokiolona misy 370 mipetraka eny Ambohimanambola. Pedy sosialy kosa indray 240 ireo mpampiofana olona manana fahasembanana nahazo fiofanana tao amin'ny CFPSH tsara honenina nandritra ny 520 andro. Ny farana omaly io fiofanana io ary fikirakirana solosaina teo amin'ny lafin'ny bureautique sy back office ary ny fifehezana trankalano ny fantohana tamin'izany fanadihadiny. Ahafahan'ny olona sembana mampitombo ny fahaiza-manaony ka hahatonga azy ireo ahazaka tena ny tanjan'ity fiofanana ity. Ny teknolojia sy ny fahasembanana tsy tokony hisy elanelana lavitra izany araky ny votra teto. Afaka mampita fahaiza-manao mandritry ny taona maro amin'ny olona sembana maro izy ireo miala eto. Et j'ai fait beaucoup plus de pratique. Et c'est vrai que par la pratique, j'ai observé que les élèves étaient un peu plus à l'aise et donc faisaient beaucoup plus d'efforts. Donc j'ai continué dans ce sens-là, et ce qui a donné aujourd'hui un résultat à peu près correct. Afaka mampiofana sembana toa azy ihany koa ireo manana fahasembanana noho ny fisian'ny fampiofanana toy itony. Ohatra amin'izany ity tovovavy ity. Tsara foana ny manamafy ny fahaizana dia tsara foana raha mbola misy toy ihany manaraka isaky ny mbola ty zavatra ity. Satria ho anay izay mbola mpianatra ny ankizy ao aoriana zany dia vao mahay metsara ny fahalalanay dia mitombo ihany koa ny zavatra omenay ny mpianatra. Arak'izany dia mangetaeta ny ampitomboana ny fampiofanana ireo mpianatra eto amin'ity ivitoerana ity. Fiofanana andiany faharoa izao natao izao ho an'ity taona 13 sy 14 ity ary 420 ny fitambaran'ireo mpampiofana nahazo fiofanana. Araka ny fanaon'ny ivitoerana moa dia manofana andreo association an'olona manana fahasembanana eran'ny Madagasikara ka eto zany dia manao ny fanetanana sahady ho andreo izay mila an'izany fiofanana kirakira solosaina zany na eto Antananarivo na any amin'ny faritra isan-karazany fa afaka manao an'izany ny ivitoerana. Sokatra ny alatsinainy izao ny fisoratana anarana ho an'ny taom-pianarana manaraka eto amin'ity ivitoerana ity ary maimaimpona ny fianarana. Ny fahadimy indray nofoanana ihany koa ny mahakandida an'ny Rado Rafalimanana, Kolo Roland Roger, Jules Etienne, Emara Solovoangy ary Rakotomalala Fleury Marcel. Kandida 10 no nesorin'ny CES tsao anaty lisitra intsony ary 230 no kandida tavela. Voalohany amin'izany ny azo ny laharana voalohany ny kandida Ajo Andriana Narvelo ary faha 230 farany kosa ny kandida Edgar Zafindrava. Araka ny efa narahanao tato anatin'ny lohatenim-baovao teo dia misy ilay fanadihadiana manokana mahakasika ny fivarotantena any amin'ireny tambazotra sosialy ireny toy ny any amin'ny Facebook. Arahinao ato anatin'ny fampahalalam-baovao izany amin'ny alatsinainy avy izao. Dia iny ihany koa no entiny indray mamarana iny fampahalalam-baovao iny. Isaora ianao no naraka izany hatramin'ny farany. Mbola misy hatrany ny lahara tarby 034 07 888 02 ahafahanao mifandray amin'ny sampana fampahalalam-baovao ny KOLO TV sy ny KOLO FM mametraka ny veloma ho amin'ny alatsinainy indray tompoko.